Vehivavy iray no maty nisamono tao Degohely tany Nosy. Teo an-tokotany ihany no nandevenan'ireo mpanao ratsy ny vata mangantsikany rehefa avy novonoan'izy ireo tamin'ny fomba feno abibiana. Taorian'ny fanadihadiana, fantatra fa ny namany akaiky azy indrindra no namonina faty ity vehivavy iray ity. Ankoatra ny famonoana, nalain'ireo mpivady izay namono azy ihany koa ireo entana tao an-tranony. Niteny taminy zany za dia izy niteny taminaka hoe tongava ho izy amaray mikasiky le dimanche 9h ny rendez-vous ao izy tsisy an'izany izy fa ino hoe tokotaniko izy aiza koa misy an'izany dia nandeha tary satria izy koa moa tsy nalala dia nandeha tary izay dia petraka teo niantsony gendarmerie efa 11h ny gendarmerie tonga dia nijerijerena farany hita tao le faty zany ohatran'izay zany le mpandeha dia nomeko avy hatrany gendarmerie le taratasy misy anaran'olona namono anazy io na ihina ho izy araka an'le tsao henon'le vehivavy voalohany laza tamiko hoe tsy izy nanao anazy fa ity vehivavy ty teo zany vao niainga le eritreritiko hoe kay le vehivavy saika haka le inona moa zany le autorisation taty amiko nefa tsy nahazo iny izy ihany kay zany no niahihina am'izao zany hoe mety ho navitan'io dia trano motsika am'izao fermé dia raha tsika mahita fa tao an-tranony feno lio koa tamin'ny trano madame Fatou. Noraisin'ny komina renivohitry Nosy amin'ny alalan'ny BMH sy ny fianakaviana ary ny fikambanana kosa ny fikarakarana sy ny fandevenana azy niakatra fitsarana avy hatrany izy roa mivady ireto.